sora sy fiaravana marokana ianareo solotena nyboaka malagasy eto anio avy amin'ny lavalosy sy avy amin'ny seam-piaramonina maro lafy manatrika eto ny zaza makeo amin'ny fonondreny ny tompoko teo trotrony ny zaza makao an-damosina teo babe fa izay mivady kosa raha manolotra miaraba sy fivira ritsoanareo dia teaneo ny fankasitrahana sy ny fifaninay aminareo tompilasy tompivavy reo saina maro be zay naratoratony tanorantsika teo ireo dia manambara fa taona miavaka ity taona 20 sy 2 arivo ity andray ny fiainana tampony kameza sy ny francophonie isika ny atsasa manila ny firenena maneran-tany no avy eto antsika amin'ny alalan'ny mitondra ambony avy any amin'ny avy vonahitra lehibe zany nefa mirakitra fanamby lehibe ho antsika koa satria azontsika mametraka ny vaty fantsika eo amin'ny sehatry ny fanatontoloana zany hoe misy fanamby ara-politika sy fiarikarena goavy anatin'ny dinika zay tranga eto antsika amin'ity taona ity ka isika anaterakira indray ve no ilaza fa tsy mahay mandihy misy fiantraikany mafy eo amin'ny ara-toekarena sy ny asa izany ka ny tanora sy ny mpandrara indrindra no asombony amin'izany manao ny zana nefa ary mba hitrandrahantsika ny tombontsoa hafa manandrify ny etaetam-pivoarantsika dia tsy maintsy miverina amintsika ny fahatokisanteny ny fifampitokisana eo amintsika samy isika tsy maintsy miasa mafy isika ary raha nilazana tamin'ny farany taona hoe mandroso isika dia mandroso no ny asa zay mitototsaina isanandro vaky zao tompilasy tompivavy voafidy mitondra fiatsaram-piainana ho an'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa sy anarina ty tandranatsika ity avy ao anatin'ny asan'ny Kristy tena hita maso tarekena ry malagasy ray tandraza fa enjana ny zava-misy eo amin'ny sosialy bahoaka hitan'ny floy reny eny floy reny tsapan'ny floy reny maro ianareo mampakatra ny feo tany amin'ny taona 20 tany enge sy tany amin'ny taona 50 sy tamy taona 2 arivo nefa voankazo mahantsy ny 20 isan-jaton'ny malagasy voalaza ny mpiara-monibonantoka samy hafa fatafantatra 50 isan-jato zany amin'izao fotoana izao tsy vitan'izany fa sasamitraka ny firenena no miotakotaka samy hafa ny fandihy teto ary namela takaitra tsy babetsika hatramin'izao reo rehetrareo ezahantsika renina ankehitriny ezahantsika maritana lalana maritoerana ahafahana mitsindro amin'ny fomba maritra ny fiainam-bahoaka tsy hainga ny firenena raha mbola hitampiasarany zany fanatrana lalina izany ny akamaroany malagasy noho izany dia natao anaty lara-pahamera ireo farany zay sahira eto amin'ny firenena sotrany matokolanisitra nanolotra ny oky mirakitra ny asa zay vita teo raha efa nomenao amy iny dia ozy aho hoe teneny ny ampahantaka zao ndray matokolanisitra satria tsara ho fantatry ny vahoaka rehefa nahitany iziny teo a dia ozy aho hoe dia ho gazety maro dia ho gazety maro no ilaina vo afeno an'iny andro maromaro hoe gazety reo hitanisanyny foana are be dia be ny zavatra vitanareo ka maninona ataotsieny sy mipakatra any amin'ny vahoaka zany feo zany faly anahen'ny feonao avo be teo fa ozy aho hoe ohatran'izany ny ilaina hipakany ny feo any amin'ny vahoaka afatarany vahoaka fa niasa ianareo ary miasantsika topilasika mamelany efa tsy maintsy tenikely any ny amin'ny sosialy bahoaka rafa ihany raha folono milaza azy fahasalamana no voaloha karena ho inareo rehefa naparitaka manerana ny nosy
any amin'ny faritra dimy Antananarivo sy any amin'ireo hôpitaly maro samihafa ireo professeur manana ny maripaizana agrégation 20 dia samy milaza aminao fa malagasy an-tapitrisany mahery no misitraka ny fitaboana manara-penitra amin'izao fotoana izao ary fitaova ka isan'izany ireo tena sahila ankizy latsaky ny 10 taona miisa 20 tapitrisa mahery no vita vaksiny tamin'ny lefakoza ao anatin'izany tena sahila tom-pahasalamana 30 zay efa nikatona no misokatra nay amin'izao fotoana izao mahazo tombotsoa amin'izany tena sahila sosialy-bahoaka izany tokoa eo aninany fahasalamana dia ny fanabiazana sy ny fampianarana ny ankizy mamay indrindra ny ray aman-dreny malagasy rehefa misy ny krisy sy ny fahasahinana dia ny fianarany ankizy ny tapaka tamin'ireo ankizy malagasy ray tapitisy niala an-tsekoly noho ny krisy dia mahery ny atsasaky izy ireo tompoko mahery ny atsasaky izy ireo dia efa tafaverina an-tsekoly ankizy enetsy sy ray tapitisy no efa novatsina kozakoza-pianarana ary amin'ny faritra 20 dia vola 4 miliary ariary no nanampiana ny sekoly-bahoaka ary mandrisika ny ankizy efa 3 metsy ny fanomezana sakafo an'izy ireo isanandro any an-tsekoly sady manamaivana dia andavanandro ny ankonana daholo izany eo andan'izany dia tanteraka izay nambarako fa dia nampidirina ho mpiasa raikitra ho mpiasa mpanjakana ny mpampianatra framma eforoany na eo andara-panaovan'izany nomena fanofanana ny mpampianatra ny mpanabe analiny zay tsy misy nanao hatramin'izay analiny maro manerana ny faritra raha Madagasikara ao koa ireo tale-tsekoly zay nazo zany fampifanana izany fitaovam-piasana maro no nomena ary isan'izany ireo moto efa 2,000 nozaraina tamin'ireo chef zap zany rehetra zany natao dia ny anatsarana ny tontolon'ny fanabiazana sy ny kalitaona tsy sosialy-bahoaka ve zany maro ny faritra mijaly rano sotro madio mila zany malagasy maro zay sahirana ny akamarondry fa nivozan-drano enjato sy 20,000 no namboary namavozo fohy be toerana lehibe fampiakarana soterizan-drano folo atsotsika any amin'le hoe grand centre ary kelikely no naorina amin'ny tanàna amin'ny faritra maro manerana Madagasikara faran'izay notokanako dia tany amora feno be ary famatsiana rano zay mamatsy ponina 9,000 traiana omena anjara manokana efa manomboka ny asa amin'ity taona ity dia omena anjara manokana ianareo ponina any amin'ny faritra androy zay fantatray fa mila zany rano zany tokolasy tokavy sosialy-bahoaka zany tokoa efa niresahaka ihany ko ny politika fiahinan'ny mpiarabelona tena sahila fa indrindra ny reny mpianakaviana sy ankizy no tsy njovona amin'izany ny atsotsika azy dia ny hoe vatsinakona eritoana mahery zay no namboara azy io tany faritra vakinakara naomby ny traikefo natao ka hitarina amin'ny faritra 5 eto Madagasikara vola 70 dollar fa tsy ny banky resa-pirenena natokana amin'izany ka misitraka mivantana 10 hetsy mahery no azo tombotsoa amin'izany ka vehivavy 5,000 isan-jato amin'izany amin'ny aratsina izao no amboana izany any amin'ny faritra anandalozofo sosialy-bahoaka zany tokoa tsy anohihatra eo fa metraka fanontaniana aminao hoe vita noho ny fahagagana toy inona moa zany tokoa raha tsy miasa ny fitondram-panjakana teo amin'ny zay asa rehetra tao dia tsy misy ntsoro zany hoe tany lavitra andrina sy kely tsy mba mino zany zay vita ho an'ireny faritra madinika ireny dia vita ho an'ny firenena sy ny mpiray-tanindrazana
zay nanamaivana azy regny dia manamaivanareo piraitanrazy misitraka ny vita nanao fanambo ny tenanay fankehitriny tsy misy tany lavitra andriny izany ary tsy misy zanapika lafo fa ho an'ny mpilalao serasera politika sasany moa dia mody jamba izy reny satria tsy tia hita mody marenina izy reny satria tsy tia eny sikidy mila voatsialy matetika no hita ho antsika malagasy piraitandraza fa indrindra ianareo manerina ny nosy isa-tokantrano zao teniko mbola anaty fahasairanana ny firenetsika lazaka aminareo mpatsorana fatsomoro ny fikaroana ny fomba rehetra atavavakatsika satria tsy azo tereko masaka toy ny voalobojaza ny fanarena sika manoso tsy maintsy manoso misy anto ny misy tesika te hemitra foana te ilaza aminao afa mampiady sainandro manalo nefa tsy atao makivy satria andraikitra efa naovana fianianana teo alohanareo vahoaka andray manjaky zany tsy lavilefina ty na dia ray seconde ramonjaky ny fanantenanareo nisy ny fiatsaram-piainana no manavao isanandro ny finiavanay sy ny herinay entina miatrika miadidy eniko sady miaina ny fiosamihafa avy aminareo vahoaka mahita ny misy sy ny miseho manodidinayo tsy miboka ato anatin'ny ty lapa ity akory manolona ny tranga politika maheryvaika samihafa datrehny fitondrano be ny manontany aho hoe so dia mandefitra loatra ianao andre mato président misy marina ny voalasandreny olona ireny arisonako azy natritry ny rotaony zay anefa dia milaza aminao ary vahoaka malagasy fanokatsajo ary rotamprovako fantatry ny fahamarina toeran'ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena fantatro fa ny fahamarina toeran'ny fiainana politika no antoka voalohany ansotsika amin'ny fanarena ny fiarikarena ary zay ihany no hitondra ny fiatsaram-piainana ho an'ny malagasy ny fepetra azony malagasy mamelotena sy ny velatra eo amin'ny sehatra zay misy azy no andraikitry ny fitondram-panjakana isa zany fepetra izany ny fampivelarana sehatra ny fiarikarena zay miteraka azy karana fahefamanjifo sy mivelatra ara-kolotsaina tsy vity zany raha tsy eo ny fahamarina toerana politika sy fahaizan-tata every fambia eo amilay famarina toerana politisika zao vita reo fifidianana communaly sénatorialy ka tenaiko fa tonga amin'ny famatorana politika bebe kokoa ny rehetra ka azo fanganana amizay ny dikana fiarikarena sy sanatria mbola mamboly olana politika mampilanginana firenena dia efa fantatry ny atao